Nivoaka tamin'ny fanginany kosa ny fikambanana nasionaly miaro ny zony mpanjifa na ny RNDC izay tarihin'Andriamatoa Rakotorova Rabetsara na ilitana afantarantsika azy eo anatrehany fatapatapahijiro na ny délestage eto an-drenivohitra sy ny faritra manodidina no nanehoan'izy ireo ny fomba fijeriny. Ny enquête atao any amin'ny Jirama dia tsy raha raha ny ministère n'énergie samirery io fa raha raha ny ministère rehetrarehetra ary mazava tsara fa amin'ny lalàna dia misaraka ny fitantanana ny Jirama sy ny raharaham-panjakana ka velon Jirama anao ny fitantanany fanjakana manaova an'izay andraikiny fa aleo samy manana ny andraikiny samy masina amin'ny andraikitra zay saniny tsirairay fa ny fanjakana mitsabaka amin'ny raha Jirama kosa zay ny problème amintsika zao satria taloha za malaza hoe vasy alen'ny fanjakana ny Jirama vasy alen'ny fanjakana ny CNAPS vasy alen'ny fanjakana sy karazana zavatra rehetra koa zay hoe ok zay ihany fa ny contrôle tokony atao dia samy fanjakana interministériel io zany somary gaga satria ny kitapom-bolam-panjakana zao nampiakarina ny vola miditra anatin'ny kitapom-bolam-panjakana nasiana hetra dolo hatrany amin'ny akoha aza fantatsika fa nasiana hetra dolo amin'izao any amin'ny karama-piasam-panjakana na amin'ny karama privé fantatsika fa nampitombona dolo ny hetra tsy zavatra tsy nasiana hetra teo tsy nisy an'izay voalohany nandeha tsy nisy ny délestage zao nasiana ny hetra misy ny délestage lazaina fa fanjakana fa maninona raha mba raisiny ohatran'ny particulier koa zany reny ministère reny hoe rehefa tsy mandeha dia tapana dia mahita vola ny fanjakana fa ny rehefa ny particulier nefa tsy malohany Jirama tapana androany androany ary mbola mitomba zany facture rehefa tonga ny facture amin'ny ty délestage ka ho zay hoe mba jereo re ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny teti-bolanareo isaky ny reny ministère reny fa efa ao ane ny carburant ny électricité fa manina ary tsy aloha hatramin'izao fa sany avantage nareo foana zany rehefa misy vola tonga dia any amin'ny avantage tombontsoan'ny mpitondra sy ny ao anatin'ny ministère ihany ve no jerena fa le zavatra miantraika aty madinika aiza zao ny mpanao coiffure potika aiza ny mpanao poissonnerie mpanao cyber am'izao sahirana dolo akoatra ny tokantrano mpanjaitra ka ho zay volam-bahoaka io orinasam-bahoaka ny Jirama société anonyme ampiaro amin'ny ministère koa zany fanapahana jiro dia mahita vola reo rapitso afaka pitso.